Izay taranjan'olo tokana izay dia efa manomboka mihiratra kely. Ny masoandro amin'ny tontolo miady tontondry malagasy taorian'ny olana misy teo amin'ny resaka fitantanana. Fantatrary fa hiara hiasa manomboka izao ny filohan'ny federaciona malagasy ny taranja ady tontondry Robertson Herman sy ny filoha lefitra Azizi Bosco mba entina mampandroso an'ity taranja izay maro mpakafy ity nefa voasemba andrahona tao anatin'izany disadisa teo amin'ny fitantanana izany. Mahatratsy satria ny taona vaovao moa zany dia efa miara-miasa kaiky dia kaiky mifampandrosoana an'ity ady tontondro ity izay sy ny premier vice président dia Andriamato Zeze Bosco. Amin'izao fotoana izao zany izay dia ny politika hitondrana azy dia ny hoe voalohany indrindra izavo moa ny antsoina hoe club. Ireo club anay rehetrarehetra zany zao recensienay daholo amin'izay avy amin'ny alalan'ny recyclage ny entraîneur izay nataony ireo ilay nanao naka ny étoile natao teto Antananarivo. Dia reny indray zany mba mampita n'ilay lesona any amin'ireo entraîneur isaky ny ligue tsirairay avy dia izay entraîneur mandray anjara io zany no mahazo ny affiliation avy amin'ny fédération satria ao anatin'izay efa nampianary l'expert teo inona daholo ny atao hoe club inona catégorie d'âge inona firy minitra fa firy minitra zay zany hoe ilana n'le recyclage tsy hoe fa aniny izy io recyclage famezana lesona izay mainleky expert zao zany zay zao dia efa miezaka anao an'izay ohatran'izay ihany koa ny arbitre ary ao anatin'izay koa izahay aty amin'ny comité d'exécutif ny fédération manomana sady amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao zay dia ny ahoana no azahoana n'izany hoe équipe nationale tsara andray anjara amin'ny championnat d'Afrique. Any zany zao mitanjona hoe ahoana ny amerenana indray ny ady tontondry azo medainy amin'ny championnat d'Afrique dia hitanareo tsara amin'izao fiarahanay sy ny premier vice président Zeze zao fa mamin'ny toky izahay fa verina milazany amin'izay ny ady tontondro eto Madagasikara. Tratran'ny taona dia misaotra koa ny vahoaka malagasy ary miarahaba koa ny ity ady tontondry sy ny pikatoka ady tontondry eran'ny Madagasikara. Efa hita moa ny lasa tamin'ny herintaona iny tonga teto le tunisien izay nampanao formation ny entraîneur-antsika dia nisy ny combat interligue tany Tamatavy tamin'ny 17-18 décembre dia amin'izao koa zany amin'ny 4 février dia hiprésente ny membre de bureau zany ny fédération dia 19 février dia misy combat interligue izay ny Analamanga no mampiatranoka ligue 10 zany akoatra Analamanga no aveto i Tamatavy i Haute-Masiatra Amorimania i Tasy Vatovavy Finany dia ny 5 mars dia horaisiny Tasy koa ny combat interligue dia ny 19 mars dia horaisiny Fianarantsoa koa zany ny combat koa interligue io zany sy lasaka n'io club ligue 1 zany fa ny ohatra sferany dia amin'le 20-23 avril ny championnat national zay atao an'ny Fianarantsoa zay zany fandaharan'asa ny fédération dia iteo moa zany ny manaraka fa so apetraka mihitsy zany fa ho asina foana ny combat mba ahitana ny avo teknika ny ady tontondro. Raha somary narisarisa ny taramiasa teo amin'ny fédération sy ligue patra raha zany fanasavanao zany efa manga ve zany ny lanitra amin'ny fédération sy ny ligue patra efa nezana mihitsy zany dia zao nga manetanareo anay mirahala mianaka zao sisy tsony zany hoe équipe ny président Herman na hoe équipe ny Zeze Bosco fa miaraka daholo ary tiana daholo na ligue niza io na mpanao boxe niza io na pikatoka iza io efa manga ny lanitra ary zany mahatonga anareo lahy miaraka zao hitantsika rehetrarehetra zao iran'izao tontolo zao efa ataonay zay mampandehanan'io ary ataonay misy mampandroso ny ady tontolo sy mahandry andro manalina zay mampandehan'io.